misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Miarabantsika hatrany atafahoana eto amin'ity fotoana fiaronan'ny ten'Andriamanitra ity. Fanomboantsika fotoana dia andesika hiara-teny vava. Raha ny tsara sy masina indrindrasan'Andriamanitra, misaotra no ity fotoana manokana izay omenao ahafahana mianatra ny teninao ity. Midira ty amponay ianao, ka esory izay rehetra tsy nambolenao, esory ny fahotanay. Ampio izao tonga amin'ny kely kamarina mba hanananay fiadanam-pony lavofela eo, ary mba ho faly toetra ty amponay ny fanahy masina. Dia izy no hitarika anay amin'ity fianarana ity sy amin'ny androm-piainana sisa rehetra. Izy koa no amin'ny anay fanantenana amin'ny avy sy fifaliana amin'ny andavanandrom-piainanay. Tonona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Lohatenintsika androany dia hoe voavela heloka ka mamela heloka. Nanome antsika fitaovana mahasoa Andriamanitra mba hanampy antsika hahafantatra ny fahotana vita na izay efa ataontsika, mba hisoroana ny fahafambaraka sy ny fahoriana ary ny fahafatesana tsy hiditra ao amin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny hafa. Voalohany, nomeny antsika ny feon'ny fieritreretana. Raha mihaino izany mandrakariva isika dia ambarany amintsika rehefa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ny asantsika. Hoy ny Romanina 8:17. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Miteny amin'ny feon'ny fieritreretantsika ny fanahy masina ary mampiaiky antsika ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:9-9. Faharoa, nomen'Andriamanitra antsika ny teniny, anisan'izany ny didy folo ao amin'ny Exodosy 2:20 izay angaviako anao hamaky azy ny toko manontolo, sy ny toriteny teo amin'ny tendrombohitra ao amin'ny Matteo 5 ka hatramin'ny 7. Izay hamelabelaran'i Jesosy ny fahatakaratsika ny lalàn'Andriamanitra sy hamakafakany izany mba hahaizantsika manavaka mazava ny fahotana. Efa mba nanontany tena ve ianao ny amin'izay nitranga tamin'ny fahotan'ny Israely rehefa niaiky izany izy ireo ka nametraka izany eo ambonin'ny fanatitra nentina? Araka ny Levitikosy 4 dia nafindra tao amin'ny fitoerana masina tamin'ny alalan'ny rano fanatitra ny fahotan'ny olona. Nentim-pisorony tao amin'ny fitoerana masina ny ranon'ny biby natao fanatitra ary natentiny impito teo amin'ny efitra lamba izay mampisaraka ny efitra masina tamin'ny efitra masina indrindra izany. Aorianan'izany dia hosorany ireo tandroka teo amin'ny alitara fandorana didika manitra. Noho ny amin'izany fomba fanao izany dia voadio ny vahoaka ary voavela heloka tamin'ny alalan'ny rano ireo biby natao sorony. Rehefa nandeha ny taona dia nianaloto vokatra ny fahotan'ny olona ny fitoerana masina. Noho izany dia nilaina ny andro manokana nanaovana fanavotana mba hanadiovana ny fitoerana masina. Na dia tsy mora aza ny ahazoana famelan-keloka ary matetika izany no mitaky fanaovana sorona lehibe dia andrasan'Andriamanitra ny andoavan'ny olona izany mialoha. Amin'ny famelantsika ny heloko ny hafa mialoha ny hamelan'Andriamanitra ny helokontsika.
manome baiko ny anaovana izany mihitsy aza izy ao amin'ny lioka 17 andininy 17 manao hoe mitandrema ianareo fa raha manotana rahalanao dia teneno mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamelà ny elony ary raha manota aminao impito indray andro izy dia mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamelà ny elony. Rehefa rehintsika ny vaovao mahafaly mikasika ny famelan-keloka amin'ny filazantsara dia manana didy isika hanatanteraka izany amin'ireo manodidina antsika koa. Tsy azo saina mihitsy ny ahitana olona iray tsy mamela heloka kanefa nanandrana ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famelan'ny heloka teo amin'ny fiainany. Saintsaina ny Levitikosy 2:7-7 ary jereo izay miresaka an' Jesosy ao anatin'izany. Raha toa ka hitantsika fa sarotra kokoa ny mamela heloka an'olona iray na ny fahotana iray, ahoana ny hizorantsika ho amin'ny famelan-keloka? Dia inona ny sary hafa aseho na averina momba an'i Jesosy mahakasika izany? Manao vatom-bavaka ny amin'izay olana na mety sakana mahatonga anao sy vita amela ny helokon'ny olona anankiray mba hahafahan'ny fanamasina miasa dia hahatonga antsika ho tonga amin'ny tena fibebana marina sy hatsapa izany fiadanam-pon'ny famelan-keloka izany. Raha fiteny izany ilay isika dia izay hoe mba hahafahantsika manandrana ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famelan-kelony ny fiadanam-pony ny hoe vao zay ilay elo dia mila mamela heloka isika. Tsy mora izany izy izy. Dia ny lesona anankiray ihany koa dia hoe ny fanahy masina dia miteny amintsika ny fieritreretantsika ny amin'ny fahotana izay ataontsika. Eo ihany koa ny tenin'Andriamanitra nisan'izany ny didy folo izay voasoratra amin'ny Matio teo teny Jesosy teo tendrombohitra mamela belatra ny amin'ny fahafantarantsika an'izany lalàn'Andriamanitra izany. Fa dia entanina isika ho tia hivavaka, ho tia handinika ny tenin'Andriamanitra ary hanaiky ny fiasan'ny fanahy masina izay ao amin'ny fieritreretantsika. Andesika hiaraka hivavaka. Mankasitraka anao izay Andriamanitra ny amin'ny hafatra izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Mety ianao hipetra ety am-ponay amin'ny alalan'ny fanahy masina ny feonao sy ny fieritreretanay mba handresy ny feonao sy ny feon'ilay ratsy. Ampitokoty aminay ihany koa ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana dinika ny teninao mba hahafahanay manana arofanina amin'ny dinay izay mizotra ho ny an-danitra. Mangataka mba hitahinao manokana ny fiainana mpiaintsika iray avy na fiainana ranofy na fiainana ara-panahy. Tonona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy avatsaka. Amen. Dia mirary ary mametraka mandrapitafa sy mandra-piaina aminao ho amin'ny manaraka indray. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.